le ona ny efistidia am'le sampam-pifanana vaovao taritan'ny KIS Madagasikara eto Toamasina, le high school malagasy, le momba ny kalitao ary loza ireo ny tontolo iainana. Mahakasika ny formation KICC ao amin'ny KIS Madagasikara, raha amiko zany de tegna ilaina satria en tant que tamatavy zone économique zany de possible mahabe société surtout efa hita maso mihitsy zao maro société agroalimentaire de zany KICC zany nefa tena zavatra basé agnatina société agroalimentaire. Donc anao zany magnaraka formation na hoe certifié am'zany KICC zany de mety mora aminao zany tady asa am'zegny société agroalimentaire zany. Tena ilaina zany le izy. Ok. Mety tombony ho an'ny Didier ve raha manaraka an'izany fifanana zany ta hoe mahazo diplôme an'izany manokana? Inona mety tombony amin'izany? Mety tombony ho anay manokana zany eo aloha zany amin'ny resaka connaissance personnelle amin'ny KICC de mety agnamora koa zany ny fitadiavako asa zany, na hoe ato an-toerana zany mety ahazoako promotion amin'ny asa ohatra mahazo certificat amin'ny KICC zany. Satria resaka amina certification tena basé be ny olona certifié amin'ny KICC. Mankasitraka.